Zarahay mahasoa larana faharoanjato fitopolo roa na amin'ny fanisana mahazatra antsika dia larana faharoa amby fitopolo sy roanjato no atolotra antsika androany. Dr Jean-Luc Karavelormisy no nanomana ny fandarana ary manolotra an'izany ho antsika rehetra. Mankasitraka sy mankatelina antsika amin'ny fanarana ny fandarana, isika izay manaraka amin'ny onjam-peo, manaraka tsy tapaka na ireo izay voasambany manaraka, ary koa isika izay manaraka ny fandarantsika amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy Facebook na koa YouTube. Ankasitrahana hatrany ianareo ary misaotra anareo amin'ny fampahirezana, amin'ny teny famporisihana ary koa amin'ireo fanontaniana izay alefanareo mankasitraka sy mankatelina. Ezahana valiana moa ireny fanontaniana ireny araka ny fotoana izay misy eo ampelantanana. Ny resaka ny fandarantsika androany zany dia momba ny fandaharam-potoana eo amin'ny lafiny taom-pianarana maneren-tany. Taom-pianarana maneren-tany. Zay no resantsika zany androany. Resahako izy ity satria maro zany ny mpianatra manoratra ty amiko hoe te hianatra any andafy zay mbola mety vera zao mangataka, mbola voaray vera amin'ity taona ity. Misy foana zany manoratra any antsefatsefaky ny taona, antsefatsefaky ny taona zany. Indrindrandrindra moa rehefa eo amin'ny volana oktobra eo vao mivoaka zany ilay valim-panadinana iny na amin'ny volana septambra voaka amin'ny valin'ny baccalauréat dia manoratra zany le tanora, manoratra le ray aman-dreny hoe zanakay tiana hianatra any andafy. Inona ramose, inona dokotera no ataonay fa tiana handeha izy zao. Tsara zany ny ahafantarantsika ny taom-pianarana maneran-tany. Ahalalantsika ny zavatra tokony atao, ahalalantsika ny fotoana tokony hiomanana, mba tsy hisiany fahatsompana antenana sy mba ahafahantsika mandrindra ny zavatra rehetra. Ny taom-pianarana any amintsika moa zany dia miovaova. Io raha mahita io izy io araka ny fanonjany eo. Sy izay fanapahan-kevitra raisiny zareo miandraikitra an'izany. Dia miovaova tsisy hoe tsisy zavatra raikitra zany, samanany araka izay fihetsem-po izay fomba fandraisan'ny tompony andraikitra any zany hoe zao zany no taom-pianarana. Iny zany tsy dia misy zavatra azontsika firy atao satria ny fanjakana zany mamoaka an'iny zao tahaka izao ny taom-pianarana. Dia amin'izao ny farana ny taom-pianarana any amintsika. Fa ny etỳ ampitan-dranomasina indray zany efa zavatra efa mazava, efa misy zavatra mirindra isaky ny firenena ny sokajy ny taom-pianarana. Dia tsara zany ny ahafantarantsika raha manam-paniriana hianatra etỳ ampitan-dranomasina zany ianao. Dia tsara zany ny ahalalànao hoe roviana ny miditra ny mpianatra any amin'ny firenena inona na firenena aiza mba ahafahako miomana. Satria raha ohatra zany ka taona famaranana zany ianao manao baka ianao amin'ny volana aogositra dia mivoaka ny valin'ny baka zany septambra iny na amin'ny fiandohan'ny volana oktobra na hoe baka aty amin'ny septambra dia oktobra mivoaka ny valiny ka mikasy ianao hianatra ohatra any Eropa na aty Amerika Avaratra dia efa tara edy ianao zay fa tara. Efa tara edy zay. Satria manakory le taom-pianaran-jareo miditra amin'iny volana mbola tsika manao baka iny ary zareo vao efa misy miditra. Dia efa tara edy zay. Fa voatery zany miandry taona manaraka indray. Ka mba tsy hisiany fahadisoana zany, mba tsy hisiany fikoropahana na fahadisom-pana antenana, mba ahafantarana ny zavatra tokony atao, ny raha mila atao aminazy ity, ahafahana miomana aloha ny fotoana, tsara zegny haintsika hoe karakory aby moa, karakory ny fizotran'ny taom-pianarana amin'ny firenena andafy aty. Zay zany raha koragnintsika niany zao ty. Anomboa koa zany dia zao zany ny fandehana. Ny taom-pianarana maneran-tany zany dia samy manana ny anazy zany firenena rehetra fa izy io zegny azo bangoina telo. Azo atao karazany telo zany. Ao zany ny raha fampianarana amin'ny ila-bolantany avaratra. Aty amin'ny ila-bolantany avaratra zany manana ny raha fampianarany matetika zany ireo ila-bolantany avaratra ireo zany isokajiana ny firenena mandroso. Amin'ny lafiny toerana misy azy zany eo amin'ilay globe zany. Misy indray zany raha fampianarana amin'ny ila-bolantany atsimo. Itsika zao dia tafiditra anatin'ny ila-bolantany atsimo. Amin'iny ambanin'ny équateur iny zany dia atsimo.
de misy indray raha fampampianarana vary amin'nanana zay zany tsoko anazy io indray zany raha fampampianarana tsy mifanaraka amin'ny mampiavaka an'le firenena fa ny raha fampampianarana aminazy zany ny taom-pianarana aminazy de ataony mifanaraka amin'ny firenena zay ananany fifandraisana ara-tantara indrindrandrindra teo amin'ny lafiny fanjanahantany ara-tantara ara-politika amin'ny sehatry ny politika sy toe-karena de ataony zegny mifanaraka amin'igny zegny ny taom-pianaran-jare zay a matetika mitranga amin'ny firenena andalam-pandrosoana ny taom-pianarana aminazy zany daty ny taom-pianarana tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy ao amin'le firenena edy fa ataony mifanaraka amin'ny zavatra misy amin'le firenena zay nanjanaka anazy tafiditra anatin'ny vary amin'nanana koa zany le taom-pianarana tsy hita mazava fa arakaraka ny fihetsempo arakaraka ny toejavatra misy atao iainan'le mpanapa-kevitra de amin'igny zany mamoaka ny taom-pianarana miankina amin'ny toejava-misy ireo telo ireo zany sokajy ny taom-pianarana maneren-tany raisitsika tsiraidray zany zareo indrindrandrindra fa le roa voalohany ireo aty amin'ny ila bolantany avaratra zany aty amin'ny tany mandroso raha miresaka ila bolantany avaratra zany zako de io Eropa ohatra zany a de Amerika Avaratra Amerika Avaratra koraniko zay zegny de aty Etats-Unis Canada Eropa jiaby iny zany de tafiditra ao anatin'ity le ila bolantany avaratra ty ireo zany a dia manomboka amin'ny volana Aogositra ary mifarana amin'ny volana Jolay na ny fiandohan'ny volana Aogositra ny anazy ny taom-pianarana misy miditra ny fiandohan'ny volana Aogositra misy asa miditra tegnategnany misy asa miditra ny farany herinandro ny volana Aogositra misy koa sanany amin'ny volana Septambra fa eo zany ny fiandohany Aogositra hatramin'ny volana faran'ny volana Jolay na fiandohan'ny volana Aogositra amin'le taona manaraka eo zany ka ho anao zany te hianatra aty amin'ny firenena mandroso aty amin'ny ila bolantany avaratra nareo zany le antsoina hoe tandrefana de fa mila miomana zany hoe volana Aogositra na farafatarany fiandohan'ny Septambra ireo ny miditra ka raha ohatra zany mibaka ataonao zany amin'ny volana Aogositra na volana Jolay anao vao manao baka de sarotra be ny idiranao amin'iny taona na ahafahanao baka iny sarotra alay zany de efa miomana mampahery-tegna io zany le mitotokoba atavy alay zegny manararoatra mihinana vary amin'nanana maromaro alongany satria mbola misy taona raiky vao lasana atria anao zany vita fanadinanao volana Aogositra valiny baka mbola tsy mivoaka raha tsy afany amin'ny Septambra na volana Aogositra volana Oktobra i raha zareo fa nanomboka sarotra satria ny fikarakarana an'le taratasy mandeha an-dafy io zany mianatra an-dafy io farafakely ny enim-bolagna enim-bolana zay no farafatarany avy tananazy ka tsara zany manao kajy sy mametraka ny zavatra rehetra tao mba tsy ho tratra ny fahadisompana tenana ireo firenenareo zany araka ny lazaiko teo ohatra amin'ireo firenenareo zany de ny aty Etats-Unis ohatra de mizara telo amin'ny akamarony ny taom-pianarana satria mandeha amin'ilay antsoinjareo semestre zany zareo manomboka zany Aogositra de mifarana Desambra matetika amin'ny faraparan'ny volana amin'le herinandro fahatelo amin'ny Aogositra iny de mifarana amin'ny fiandohan'ny volana Desambra de miala sasatra indray hatramin'ny fiandohan'ny volana Janoary faharoan'ny herinandro faharoa amin'ny Janoary de semestre manaraka indray Janoary hatramin'ny Aprily de fialan-tsasatra ny volana May hatramin'ny volana Aogositra io zany ny endrareo tena fialan-tsasatra io zany fitadiavam-bola ho an'ny mpianatra fa zao misy anjerimanontolo mandray mpianatra foana koa amin'io ary matetika ny anjerimanontolo zay misokatra amin'ny volana May hatramin'ny Aogositra mihena ny saram-pianarana mandritra n'io fotoana io vitsy mantsy le mpianatra mianatra de ahenanjareo zany le saram-pianarana mba hitaomana mpianatra maro ho tonga hianatra ka raha ohatra zany ianao te handeha de azonao atao zany manady tsara an'le anjerimanontolo tianao andanana de mijery an'ilay saram-pianarana akao zahava zany saram-pianarana aminjareo akao satria mora izy amin'iny volana May hatramin'ny Aogositra iny de amin'iny zany no anaovanao fangatahana natongavana hianatra zay zany le fandehany ka ny fahafantarana le taom-pianarana zany anisan'ny tena manampy be de be amin'ny programa hianatra an-dafy Etats-Unis zany zay ny koraniko zay edy
andeha koa tsika zany andray ohatra hoa rasia koa zany ohatra hoe atya rasia koa zany zareo Angleterre de mizaka amin'ny teny anglisy zany io ny anjareo ndraiky any mizara efatra de io arakarak'izay fanapahana ataon'ny fitsarana ao am'le toerana misy an'le sekoly le ino izy ty fitaleovana moa sa fitaleavana tsy haiko le teny vaovao amintsika le talem-paritra fitaleovana tsy tadidiko azafady radiso ny antsika zany sisy koa filazantsika anazy sa ina moa fa miandraikitra zany le fitsarana ao am'le faritra de mizara efatra zany ny zareo janoary hatramin'ny volana aprily hatramin'ny volana mai jona sy jolay roa volana fotsiny de aveo oktobra desambra ny azy zany fa izy manomboka avy any amin'ny aogostra ny taom-pianarana azafady aogostra desambra fa tsy oktobra aogostra desambra de folo herinandro ny anazy ny fianarana any aminazy zany hoe firy zany eo amin'ny roa volana sy tapany eo de misy herinandro mety tsy ianarana miaraka fa fampianarana manokana anao atao zany karazana fialan-tsasatra ihany le izy fa efa manomboka mianatra ihany ianao zany eo amin'ny roa volana sy tapany eo zany ny fizarazarany ny taom-pianarana ny anazy de mizara telo araka ny lazaiko teo hoe averiko zao le isa zany miditra izy zany septambra de farina desambra de miala sasatra izy volana desambra sy janoary miditra indray izy janoary aprily dia matetika roa herinandro amin'ny janoary ny anaovan'ny fanadinana de aprily sy jona tsy mianatra mandritra ny tapabolana zareo ampaka fa misy fanadinana atao amin'ny volana mai maharitra mandritra ny tapabolana io de mitohy indray le fianarana eo zany ny ahitanao hoe rovina no andeha ahoana no iomarana reo any Eropa koa ohatra Eropa Avaratra ohatra any Estonia sy Suisse fanampiny koa zany Suisse Eropa Avaratra misy an'ireny Suède, Danemark, Norvège ary zareo manana vatsim-pianarana reo ny ataonao zany ny ezahana hoe ahoana ny atongavana any fampianarana am'ireo maimaim-poana ny saram-pianarana fa ny saran'ny fivelomana no alohanao zay ndray zany mampiavaka ny endry zareo maimaim-poana saram-pianarana amin'ny sekolim-panjakana fa ny saran'ny fivelomana no aloha ka raha ohatra zany afaka mahita an'izay ianao saran'ny fivelomana zay matetika le anjery manontolo ihany koa no manome anazy de ny azy ny taom-pianarana de tahaka zao indray ny anazy ny fandehany manomboka volana fiandohan'ny volana aogostra zareo de mianatra ray volana sy tapany zany aogostra de saminy septambra eo de miala sasatra kely de mitohy indray avy eo raha ny Eropa atsimo sy atsinanana indray de manomboka amin'ny volana oktobra indray ny anazy de jerenareo fotsiny zany amin'ny saritany aiza daholo reo firenena reo le Eropa atsimo reo de ireo firenena amin'ny Eropa atsimo reo zany ny anazy indray zany somary hafa kely fa mbola ao anatin'ilay lisitra hoe miditra volana aogostra ihany izy de mifarana hatramin'ny volana jolay le nilazaiko teo zany ka ireo zany ohatra hoe zareo ao anatin'ny Eropa atsimo tapany atsimon'ny Eropa Albanie, Bosnie, Croatie manana vatsim-pianarana zareo omeny isam-bolana isan-taona io amin'ny volana aogostra eo zay volana marsa mantsy ny fikatonan'ny fangatahana de vatsim-pianarana le izy iantohany zavatra rehetrarehetra afaka mijery anareo mitranokalan'ny masoivon'ny Croatie de reo Eropa atsimo reo ohatra koa zany hoe Grèce, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal misy vatsim-pianarana zany rehetra zany ny endry zareo indray zany manomboka amin'ny volana oktobra indray ny anazy de ny ambiny any Eropa ray manontolo miditra septambra de 5 herinandro ao faharetan'ny semestre ray zany 5 herinandro zany eo amin'ny firy zany volana anankiray misy herinandro efatra dia 3 volana sy tapany eo zany efa bolana moa zany ny fanaovan'zareo azy raha ohatra tsona satria mbola misy herinandro fialan-tsasatra fa misy zany am'ireo firenena reo any Eropa manao 10 hatramin'ny 12 herinandro araka ny kolotsaina sy ny tantarany de 10 herinandro izy ateo roa volana sy tapany anazy zany ny fizarazarany isaky ny roa volana sy tapany de misy fialan-tsasatra na manao 3 volana izy de misy fialan-tsasatra na ny sasany indray manao 3 volana sy tapany de misy fialan-tsasatra
fa ny zava-dehibe eto zany ho antsika de ny mahalala fa volana aogostra matetika ny taom-pianarana amin'ireo firenena mandroso ireo zany aty amin'ny firenena tandrefana ary mifarana ny taona manaraka ny volana jolay farany volana jolay. Belzika ohatra dia ny anazy indray zany a de manomboka mitapaky ny volana septambra de mijanona izy zany amin'ny desambra de miditra indray izy a amin'ny fiandohan'ny volana febroary de miditra indray izy amin'ny fiandohan'ny volana jolay miovaova de nazy misy rafitra telo samihafa araka ny teny ampiasainao satria manko ny Belzika zany misy an'reto antsoin'jareo hoe flamand de misy mampiasa ny teny farantsay de misy mampiasa ny teny Allemagne ny allemand zany karaha tena trana Belzika koa ianao zany de mila mahalala tsara ianao aiza tsara malian-danako amin'ity le mampiasa fiteny flamand ve sa le teny farantsay ve sa teny allemand fa ny taom-pianarana zany dia matetika amin'ny tapaky ny volana septambra izy miditra. La Frantsa io La Frantsa io zany tena be mpitady be mpaniry indrindra hianatra ny La Frantsa de io ny any La Frantsa koa matetika zany izy rehetra ny teny izy rehetra manko sarotra be fa sao de misy miteny hoe aritsy izy rehetra fa ny anay zao nisy nanomboka volana aogostra volana septambra ny anazy ary mifarana amin'ny volana jona na fiandohan'ny volana jolay zany akory tsy midika hoe misy anjery manontolo sasa manomboka aty amin'ny volana aogostra fa ny akamaroany zany de volana septambra. Zay nresantsika zay zany zao de any amin'ny firenena aty amin'ny tandrefana aty amin'ny ilabolantany avaratra zany. Zava-dehibe ny fahalalana an'ireo le taom-pianaranareo satria eo zany le fifanindrina araka ny lazaiko teo mifanindry amin'ny fotoana anaovantsika ny baccalauréat sy ny voan'ny baccalauréat de raha ianao zany te handeha amin'iny le taona itsahanao iny le anaovanao baccalauréat iny ka te handeha amin'iny zany ianao de ny dikan'izay herintaona alohan'izay anao nefa manomboka manao ny dingana rehetra hidirana any amin'le anjery manontolo farafatarany zany any amin'ny taona faraky amby folo classe de première no efa manomboka ianao mifandray amin'le anjery manontolo tianao hianarana fantarinao le firenena hianatra amin'ny firenena tandrefana Eropeanina avaratra ve ianao ohatra hoe andeha any Norvège ianao araka le nilazaiko teo ny Eropa avaratra zany io le manomboka fiandohan'ny volana izy miandoha amin'ny volana aogostra ny any Frantsa aty amin'ny septambra izy velohan'ny volana aogostra de mianatra ray volana sy tapany ianao de miala sasatra kely aloha raha any zany tianao hianarana baka ataonao nefa ny volana aogostra ianao ty hiditra amin'le fotoana le taona itsahanao manao aogostra amin'ny volana aogostra iny dikan'izay raha teo any ianao any amin'ny classe de première anao nefa manomboka mitady ny anjery manontolo tianao hianarana mifandray amin'le anjery manontolo manontany fepetra rehetra ilaina ary manoratra any aminjareo hoe za ty mbola classe de première fa amin'ny taona ho avy io za mangala baka de tiako fantatra hoe karakory ino aby ny fepetra takina hianarana ao aminareo ary koa inavy ny fepetra ilaina mba azahoako vatsim-pianarana zava-dehibe izay tsika zany tsy miandry amin'le minitra farany farafakely ny araka ny lazaiko teo mila tsika enim-bolana mba tsy ho taraiky zany dia azonao atao zany mitady an'le anjery manontolo fantarinao ny lalam-piofanana tianao hianarana mila fantarinao iny tadiavinao amin'ny internet ny sekoly misy an'izay lalam-piofanana zay de manoratra mivantana any amin'jareo anao amin'ny alalan'ny adresy emailaka an'le sekoly de mangataka amin'jareo anao hoe azavainao ny mombamombanao de anontaniolo zareo hoe afaka manomboka manao an'ilay fangatahana ve zany ahako maro ny anjery manontolo mamelanao manomboka misoratra anarana manao ny fangatahana de fa manomboka mijery ny mombamombanao izy fa asiany fepetra hoe mila manana an'le baka ianao ary mila lefanao ny notin'ny baka zay izy zany vao mandray ny fanapahan-kevitra farany ny tombony ilay fanaovana an'le fangatahana mialohan'ny fotoana de tsotra amin'izay fotoan'izay zany ianao tsy mikropaka ary amin'izay fotoan'izay koa ianao raha misy zavatra ilainy hafa misy zavatra anontaniany de manana fotoana lavabe ianao mameno an'izay sy mifankazatra amin'izy ireo ianao raha teo efa milaza fa mila vatsim-pianarana de afaka miteny izy hoe misy azonao angatahana de manome daty izy de afaka miteny ianao hoe za zany mbola tsy mahazo an'le baka mety veny anaovako ny fangatahana io afaka ampidiriko avy hatrany veny inona mifepetra sy ny sisa miomana aloha be amin'izay fotoan'izay rehefa mivoaka mivalin'ny baka de ny note fotsiny zany ny alefanao any de miteny zareo mbola tratra io na tsy tratra tsony
ny fiomanana alohan'ny fotoana zany no resantsika eto. Eo moa zany ianareo teny inona avy zany ny omananay momban'izay a tsy resahana fandarana androany zay aloha. Fa ny zatra resahako androany zany a ny vitantsika araka ny fotoana zay nisy teo aloha dia nanazavako ny lalam-piofanana aty amin'ny ila bolantany avaratra. Ny akamarony a dia miditra amin'ny volana aogositra dia mifarana amin'ny volana jolay ny taona manaraka. Zay ny voalohany. Faharoa, mila fantarina amin'ny firenena zay tiana andehanana. Inona le taom-pianarana ao aminy, roviana izy ny manomboka, inona ny fiteny ampiasainy ao. Fahatelo, afaka mijery mialohan'ny fotoana ianao, mifandray mialohan'ny fotoana amin'ilay anjery mantolo, tsy mila miandry hoe manana baka vaonao an'izay fa azo atomboka avy hatrany zay. Tsy misy olona afaka hanahakana anao mihitsy hoe dia tsy mahazo manoratra ianao, afaka manoratra daholo ny rehetrarehetra satria ianao te halala, ianao te hianatra. Fa izy ny tompon'ny teny farany hoe avelako miditra mianatra ianao na tsia. Mazava ho azy tsy afaka mandray anao raha tsy efa manana baka ianao. Fa ny ataonao zany dia miomana aloha be mba tsy ho maty taona. Mbola misy fiomanana hafa koa mila atao resahantsika ny fandarana manaraka. Fa zay aloha zany no vita androany amin'ny fotoana izay ananantsika taom-pianarana aty amin'ny ila bolantany avaratra. Zarahay mahasoa, larana 472. Dr Joëluc Ravelormisy no nanolotra azy. Azonareo jerena indray mandeha na imbetsaka ao amin'ny Facebook tia, Facebook groupe Zarahay mahasoa ny fandarana, ary azonareo jereo fotsiny le larana nomeko teo zany hoe 472. Io moa zany hoe ampirisihana ty fanisana vaovao ty dia mandray anjara amin'izay koa zany tsika. Mahazatra tsika manko zao dia le hoe 270 io zany. Ny amezako azy dia zao ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary zay kasainao. Zay ao amin'ny obolana 227. Apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ankino aminy ny asa dia ho lavorary ny kasaina. Fanazavana no omeko, torohevitra no omeko, taridalina no omeko fa zao Jehovah ny mandamina ny rehetrarehetra. Manao zay vitantsika isika dia ankintsika amin'ny Jehovah. Dia Solomona mpanjaka tamin'ny fanandramana ny ainany dia nilaza fa lavorary zay kasaina rehefa ankinina amin'ny Jehovah izany. Ny faniriko ho antsika ray aman-dreny, ho antsika tanora dia mba Andriamanitra no andavorary ny zavatra rehetra kasaintsika, ankintsika amin'izany. Zarahay mahasoa, larana 472. Natolotry Dr Joëluc Ravelormisy. Mankasitraka sy mankatelina antsika rehetra, samy tahin'Andriamanitra, samy ho ela velona. Saotra tompoko.